Ankafalinina tompoko lahy sy tompoko vavy no hiara-bako anao indray manaraka ny televiziona malagasy amin'izao ora sy fotoana izao anatin'ny fandaharana manokana isika araka ny sary famantarana izay efa narahantsika teo moa izany. Hitanareo avy hatrany ngamba ny sary, mbola tsy Morondava ihany zahay izao manana vahiny mirahalahy mianaka isika eto amin'ity androany ity, vahiny izay tsy vaovao amin'ny endriky ny fahita lavitra. Ato ankilako moa misy ny Andriamatoa Colonel Fane Varsan Onimiary Ralayavy izay commande ny vondrotoby mpileovana ny zandarmaria eto amin'ny faritra Menabe. Ato akaiky ihany koa no ahitantsika ny Randrianantenena Gilberto izay be ny tanànan'ny Morondava. Miaraba anareo dia misaotra anareo ihany koa nalaiky ny vahiny teto amin'ny sehatry ny televiziona malagasy. Ampifaliana no iarabana anareo avy eo amin'ny TVM izay nanasanay tamin'ity fandaharana manokana aty, ary ampifaliana ihany koa no iarabana atsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana manokana miainga evy ety Morondava izao. Miarahaba ihany koa an'Andriamatoa commandant ny groupement ny gendarmerie eto Menabe izay miara namaly ny antso amin'izao fanasana manokana izao. Ya, faly miaraba anao amin'ny Philippines, tonga soa eto amin'ny Morondava moa zany, misaotra amin'ny fanasana tahaka izany koa anao Andriamatoa ben'ny tanàna amin'ny commune ambonivohitra ny Morondava, miarahaba anao. Ny tena koa dia faly tafatafa eto aminareo eto hamaly izay manandrify. Ianareo mirahalahy mianaka moa zany no lazaintsika sy azontsika atao hoe tompomarika amin'ny fanovana sy ny fiovana izay nentina taty amin'ity faritra Menabe ity. Anao moa Andriamatoa Colonel izay anisan'ny fantatra sy malaza amin'izay resaka fandriana fahalemana izay sy ny ataontsika ihany koa hoe sécurité na ihany koa ny fiarovana. Andriamatoa ben'ny tanàna moa zany matompona andraikitra voalohan'ny tanàna azy dia izy amin'izao fotoana no mitantana ny commune Morondava. Izy ihany koa no anisany nitondra fampandrosoana lehibe indrindra tao anatin'izay taona maro izay taty amin'ity commune Morondava ity. Inona no mety hoe azontsika tantaraina raha hiresaka manokana antsika hoe ny tanànan'ny Morondava? Ny voalohany teny angamba dia voninahitra lehibe ho an'ny commune ambonivohitry ny Morondava ny izao fandaharana manokana zao, satria nahafahana izay napahafantatra amin'ny antsipriany ny mpiray tandrazana sy ny mpanaraka ny fandaharana TVM amin'ny ankapobeny, satria izay mijery ny TVM amin'izao fandaharana manokana zao dia ahafantatra ny zavamisy eto Morondava, ka raisinay eto anivo ny fiadidianan'ny commune ambonivohitry ny Morondava ny fandaharana manokana zao mba nampahafantarana ny mahakasika ny Morondava. Tamin'ny 5 febroary taona 2024 no nanomboka ny tantana ny commune ambonivohitry ny Morondava ny tenako, ary tamin'izany aho dia nametraka fanamby dia ny fanamby tamin'izany dia ny hoe tsy maintsy ataoko mandra-pahataperany fotoam-piasako eto ny tondra avo ny laza ny tanànan'ny Morondava, ary hametraka ny tanànan'ny Morondava mba ho anisan'ireo tanàn-dehibe mahasarika mpizahatany eto Madagasikara. Tratra izay tanjona izay amin'izao fotoana, inona zany mety hoe dingana nataonao na ahafahanao natody anao tamin'izay tanjona izay efa napetraka tany am-piandohana izay? 12 volana no nahatongavako teo ny tantanako an'ny commune amintsika amin'ny teny androany tika, dia ampanetsehetena no ilazako fa tratra ny tanjona. Tratra ny tanjona satria raha miara mahita atsika fa raha nilaza ny tanànan'ny Morondava zany dia ny tanànan'ny Morondava ngamba saiko no miteny mba tsy ilazako hoe voalohany na faharoa fa anisany ataoko hoe 3 angamba raha eto Madagasikara tanàn-dehibe madio. Ary izany fahadiova zany dia anisany naindraindrako tany amin'ny fampelezan-kevitra, satria ny fahadiovany dia anisany singaray manamora ny fisarihana mpizahantany.
na io a mpizahatany tsika teratany malagasy a na io a ny mpizahatany vahiny ka miara-mahita tsika raha eto Morondava fa ataoko angamba anisany tanàn-dehibe madio raha izany tanàna ny Morondava izany ka izay indrindra no anamafisako hoe tsatsany tanjona tsy mijanona amin'ny hoe fiarovana sy fandriam-pahalemana ianao colonel Faneva fa misy ihany koa ny anjara biriky izay nentinao nampatonga ny hoe ny olona niova toe-tsaina taty amin'ity faritra ity lasa nanaradian'izay hoe andaotsika iroso amin'ny fanadiovana sy fanajana ny rehetra amin'ny hoe fidiovana. Ya ny tenako moa ngamba tsara ny hitsy hoe lieutenant colonel Faneva Arson ny miaralay afy commande fondro d'armerie Menabe. Araka ny fantatra zay resaka fampandriana fahalemana ny faritra no resaka eto Menabe ny resaka zany fa ny resaka zany misy commune misy teo dia somary tariko lavalava ny lavidavitra ilay sehatra iresahana eto tsy nijanona teo amin'ny resaka fampandriana fahalemana fotsiny zany le asa nataoko fa niditra tamin'ny resaka sosialy na fanadiovana fahadiovana salamizay hoe fandraisana anjara eo amin'ny fampivarana ny tanàna moa zany dia miankina amin'ilay texte ihany amin'ny mahasandarina ny article 49 l'article 49 ny décret sur le service décret numéro 63 253 du 9 mai 1963 izay mameny asanay dia manambara tsara fa ny fahadiovana no lahara-pahamehana io zany tena lahara-pahamehana indrindra dia nataonay vahindohan-draharaha zany satria raha ohatra ka tsy madio ny tanàna mety hiteraka ny loto mety maty ny olona biaby ny olona rovana indray ho maty amin'ny resaka aretina salam'izany nefa asorohana le izy amin'ny lalan'izay fanadiovana tanàna zay dia niditra tsehatra mihitsy moa zany ny eo anivony ny vondro d'armerie Menabe amin'ny fanadiovana zay toerana tena hita hoe nisy loto goavana be mety sarotraritra afaka tamin'izany fotoanandro zany dia ny tena nanaitra be sy maro moa zany dia ny fanadiovana aniny plage iny satria saika niangona teo avokoa reo toerana ny hazo entin'ny rano cyclone reny tamapolo taona maro fa ny tena loso dia hoe natao fanariana maloto fangerena kalamanjana mihitsy tena moa zany tena isan'izany dia anisan'ny fanovana toe-tsaina goavana lay asa natao ny approche eo ihany le système leadership natao teo ihany amin'ny resaka fanetanana fa le fahatongava saina n'le olona taty afara zany hoe izy tika tena azo sitrahana malalaka tsara ny fahadiovana ary koa mamelona olona maro tsy voatery hoe ianao no misitraka anazy fa lasa fahameloman'olona maro satria eny lasa fivarotana eny no sehatra ifanakalozana amin'ny sarangan'olona maro samihafa satria hitanao eny aby sarangan'olona rehetra maka-rivotra salam'izany dikanao tsy amin'le fahadiovana fotsiny zany no mijanona lay zavatra asa natao fa hatrany amin'ny toe-karena ny nahazo tombony avokoa amin'ilay asa natao amin'ny zavatra zay ankoatran'izay dia misy koa ny fampanajana ny fahadiovana koa fiarovana ny loto koa amin'ireny sakafo amareo mahatsapa zany sakafo amidy akalamanjana tsy misarona tamin'ny fotoanandro am'izao moa ko ny ben'ny tanàna ny komina ambony vohitra ny Menabe any Morondava efa mandray tanina n'le rehetrarehetra mihitsiny efa toy izany aby le zavatra fa hoe sakafo tsy misarona ny fomba fitafy anisany aby zany zavatra zany tahaka zany re ny posy reny angamba hitandreo ny fomba fiainana ny posy am'izao tena mandray olona eo le fomba fandraisana olona amin'ny lafiny maro samihafa zany tena hitanao mivoatra be ilay faritra indrindra fa ny districtn'ny Morondava angamba ny tiako tenenina eo dia zay mahatonga anay amin'ny gendarmerie hoe nilay fanabeazana eo ny directive ny lehibe manambarany hoe mila manakaiky vahoaka dia manakaiky vahoaka amin'ny fomba manahoana moa zany na fiteny na fihetsika na ny endrika ivelany zany dia tokony hita marika fa olombanona ianao olombanona gendarmerie alay tahaka fa tsy sanatria hoe ianao indray no vesatra eo anivon'ny fiarahamonina tondra endrika ratsy ny faritra zay iasanao dikan'izay zany tena misehatra maromaro ny gendarmerie araka ny texte izay misy mazava ho azy zany fa misy ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta eo anivon'ny gendarmerie pirenena sy eo anivon'ny ben'ny tanàna mba hahafahana natody amin'izay dingana rehetrarehetra zay fa andriamatoa ben'ny tanàna amin'izao fotoana somary efa manomboka mahenty na ilay atsotsika amin'ny fiteny baiko hoe saturé
ny ao Morondava. Mety misy hoe politika na paikady eritreretinao atao mba anapariahana ny mponina ao Morondava mba tsy isin'izay hoe enika tanteraka ny ao Morondava. Marina tokoa zay amintsika miteny zao dia efa manomboka fa mametraka mialoha an'ilay fanomanana an'ilay fihitaran'ny tanàna zay amin'ny alalan'ny fampidirana jiro sy rano amin'iny tapany Atsinanana ny commune Ambonivohitry ny Morondava egny eny Antsakomelika moa zany raha ny marimarina kokoa ireny no natao mba hahafahana manintona ny olona zany mba faheritseritra sahady ny hanitatra sy hametraka an'izay tanàna zay zany amin'ny Atsinanana satria efa tena hita zany fa tena tery de tery tokoa reo anivony commune egny amin'ny ville egny zany dia izay laminasa zay no napetraka mba hanamorana an'ilay tsirairay mba hikisaka sy hanamafia an'ilay fikisahana zany fitaran'ny tanàna atika amin'ny tapany Atsinanana zay. Ny fahasahinana nananao ihany koa anisany ataontsika hoe angady anankiray ngamba ny azonao nampiasaina nahafahanao nitondra an'izay endrika fampandrosoana vaovao taty amin'ny commune izay. Andriamatoa lieutenant colonel Fanny Varson, maro no tsy mahalala ny tantara. Inona ny zavatra nisy taty amin'ity faritra Menabe ity azonao mba somary iverenana kely ve fitinana kely amin'ny mpijery hoe inona ilay zavatra nisy taty, inona tranga nisy taty, inona ihany koa no nataonao nanovana ny toe-tsain'ny olona taty? Ya, misaotra betsaka amin'ny fanontaniana. Ataoko fohifohy ihany satria raha tantara lavalava ihany ilay izy. Ny tahana tsy fandriam-pahalemana talohan'ny nahatongavako satria tonga teto ny 17 Janoary 2024 dia ny talohan'izay ataoko hoe saika isan'andro dia henona halatromby fangalana olon-keriny afaka ankeriny ny endrikana fandikan-dalàna rehetra zany saika hita avokoa tamin'ny zany fotoana zany ary tsy ahitanao gendarme mipetrapetraka fotsiny am'izao tiako tanena hoe tsy gendarme mba maromaro zany mitoby aty fa saika any ambanivohitra avokoa manaradia lasa tany fanarahandia any foana zany le izy. Raha malala ngamba tamin'izany fa misy ireo mpanakanan-dalana amin'iny RN 34 iny indrindra da kely zato Malaimbandry iny 35 moko araka kely zato Malaimbandry na koa ny RM 34 miala ny faritsy ny Vakinakaratra mandeha ty Morondava amin'ny faritsy iny district Mianavavy mba nisy ihany amin'ny zavatra zay. Ny vonolo moa tsy ndany nefa zazo tenena tsony fa rehefa voatendry teto ny tena koa dia nametraka lamina nametraka satria ny principe napetrako dia principe ny ONG ihany hoe imposer la paix zany hoe atao izay isian'ny fandriam-pahalemana farany zaingana indrindra ka rehefa vita zay rehefa hita namiratra amin'ny alalan'iny voalohany aloha ny afantariny hoe tsy ireo dahalo marobe ireo no andaninao baly eraky ny tanàna fa sao dia mba misy paikady hoentina hamogorana anazy ny lohany no tokony hosamborana voalohany dia malemina ty ambany mba anisany nanana sens zany tena nahatratratra an'ireny lohandohany reny misy moa ny maty ny teo amin'ny fanakolozana dira tifitra sy ny fanenjehana amin'ny fomba hafa zany dia lavo ny sasany lehibe tamin'ireo tsy mataotody dia nalaky ny lefy ny madinidinika reny olona reny nefany ny akamaroan'ny olona reny mety amin'ny tsy fahafantarana mety amin'ny tsy fahatakarana koa ohatra na le tena tsy fanabeazana ohatra na tonga nazy dahalo izany hoe ny cause zany raha itsy dia tsy zavatra ray irery no hoe tsy fahampiana zandary fotsiny na miaramila fotsiny no anton'ilay tsy fandriam-pahalemana fa marobe ny antony ka tsy ho lany andro fa metsiny andrakoto na rabe na ny sehatra manao ahoana natao tamin'izany fa dia hoe ahoana ny fampidirina an'ireto olona reto olom-banona fanarenana an'ireto fa olom-banona dia napetraka izay hoe ino moa zany tsy maintsy nanao ny fanentanana an'ireo vahoaka isa-tsokajiny tsy ny any ambanivohitra any fa na ny andrenivohitra ary amin'ny fampahafantarana ny lalàna satria ny asan'ny gendarmerie dia ampahafantarana tsara averineto ny article premier ny décret numéro 63 253 hoe la gendarmerie est une force instituée pour veiller la sûreté publique, assurer la maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements afin de protéger
les institutions, les personnes et les biens. Ka tsy asan'ny gendarmerie miaro vahoaka sy ny fananana, miaro mpanjakana sy ny vahoaka sy fananana fa tanjona ny asany io. Izany hoe na irakoto na irabe arovana miezaka hoe arovana io mbola manana tanjona koa izy, misy tokony arahana misalaha bebe kokoa. Fa ny article 8 amin'ny décret io kosa no manambara manery anay zandary hanao ny fanabeazana ny olona, sahala amin'ilay ataoko reny hoe ialana am'izay mety erreur n'le olona any amin'ny fitsarana any mety tsy fahafantarana na koa ny mauvaise foi hoe tsy fantatra izany ka lasa migadragadra tsinahy amin'le tsy fahafantarana dia aleo ampahafantarana ny olona hoe ina ny lalàna. Fa tsy vitany nampahafantatra ihany satria ny olona koa ne tsy de lina amin'izany any ambanivohitra dikazay tsy maintsy nampiasa an'ilay réinsertion participative, nanao an'ilay approche izahay vitanao manao kilalaka nitry ny sehatra ny tontolon'ny culture ny fiainana andavanandro miara-miasa any ambanivohitra amin'ny tontolony tany amin'ny tanimbary na amin'ny arabe any mijery eno no ahitana ny fahalemen'le vahoaka akahafahanao manala azy tao any handicapiny io satria anao le facilitateur anao le mpanamora manala azy tao ka hoentinao aty amin'ny fiarahamonina araka ny tokony ho izy dia mba afaka mandray anjara le izy. Tadidio fa ny gendarme raha ohatra ka taloha mety raha mandeha amin'ny toerana anankiray dia mety milefa aby tsy ny dahalo ihany fa hatramin'ny vahoaka. Teneniko lieutenant colonel hoe rehefa hoe gendarmerie pirenena na police pirenena na miaramila dia efa mbia ao an-tsain'ny olona sahady no hoe tahotra dia tsy maintsy nifoananareo zany zay. Izay elanelana izay mihitsy no tena iadiana, izay no nampiova be ny toe-tsaina satria mahala no nahitanao an'ilay gendarme tena miaraka misalaha aminazy, miaraka ataoko hoe manao kilalaka manaja kolontsaina satria zavatra hita tsy fantan'izy izany dahalo, tsy hoe zay rehetra milefa ao tanàna dia dahalo nefa zavatra tsapa dia vao tonga anao taloha dia milefa le olona dia le olona rovana ary no milefa mety inona tena atao izany tsy haintsika ny tantara tany aloha zay ny teko hoe tsy fametsintsontsika zao fa andro ny fanavaozana zao dia aleo arenina ilay toe-tsaina dia ezahana foana ny manakaiky amin'ny fomba rehetra mba hifanomezana toky hazahoana hamerenana izay fahatokisany vahoaka zay ka na marary izy na ina izy dia toa ahitanao gendarme foana eny amin'izay le communication zany tsy nijano amin'ny verbal ihany fa amin'ny geste koa dia tsapa vahoaka zany dia zaran'olona amin'izao mahita zany vao mahita gendarme ny olona dia faly satria endrika na fahadiovana, endrika na fiarovana, endrika na fahalalana ka malalaka amin'ny sehatra rehetra gendarmerie dia mora kokoa ny nanovana ny toe-tsaina. Ankehitriny tsika zao tsy dia ahitanao tranga tsony marina hoe tsy dia ho lafatra ny fandriam-pahalemana satria tanjona moa le fiarovana fa tsy hoe sahala hoe akabaka anao ka tsy ahazo 20 sur 20 zany ny baka fa tsy maintsy misy indro kely ohatra mpandrafitra zay dia mba miezaka manatratrana izay tahambony farany ambony azo tratrarina hitazomana ny fandriam-pahalemana na izany na tsy zany nefa rehefa milamina loatra koa mifaritra dia hadin'olona le fepetra mba amin'ny fiarovana mialoha mandra-pahatonga ny gendarme mpitandro filaminana dia sy te hivavah indraindray le izy dia manarina foana na amin'ny haino aman-jery manao fanentanana toizana foana ary tena zava-dehibe amin'izao tena misy le firaisan-kina ny eo anivony OMC na ny polisy na ny tafoka samy manao an'izay fanafanabeazana zay avokoa zahay dia samy manalala fa rehefa manao amin'le patrouille satria ny teniko tamin'ny voalohany dia hoe veille sûreté publique asanay zany dia hoe veille sûreté publique miahy filaminany vahoaka le fanentanana lay fampianarana reny fa le faharoa dia hoe assurer le mitady aloha miantoka fandriam-pahalemana iny le patrouille raha tany amin'ny Morondava reo dia mahita polisy gendarme tafoka miaraka mandeha tsika eto Morondava misy an'izany zany hoe ny fisafoana zany no amin'ny présence ny force zany amin'izao na iza dia ahitanao mpitandro filaminana tsy mitondra basy fa amin'ny baton natsoriany ny fijoroana eny dia efa zava-dehibe hoe misy fahatokisana zany nefa tsy mitabataba le gendarme miresaka tsara tsy voatery hoe misy olo hanambotra ihany na hanendaka anao vao tonga gendarme fa indraindray anao olana manontany lalana anao hoe aiza moa sefo ny sala amin'izao efa mba voavaha zany efa zava-dehibe zay communication zay ka malalaka be zany ny amin'ny gendarmerie amin'ny sehatry ny fiarovana malalaka fa tsy le hoe amin'ny sandalo ihany fa ny fampahafantarana vahoaka indraindrindra mifanakaizana vahoaka indrindraindrindra ho famahana olana le gendarmerie resahana eto zany raha temena be dia gendarmerie mpamaha olana akaiky ny vahoaka. Zay no voasaika ho resako kely hoe ny gendarmerie aty Menabe ihany ve no tahaka izay ny fomba fijerin'ny olona sa hoe ny gendarmerie rehetra manerana ny Madagasikara? Noho ianao le miresaka eto amin'ny limiteko eto amin'ny gendarmerie Menabe satria eto ny sehatra anaovantsika an'le izy fa mino fa mitovy amin'io aby ny akamaroany fomba moa directive raha iaby zay baiko ny ministre andriamatoa général ministre délégué misahana gendarmerie dia le fanakaizana vahoaka amin'ny fomba rehetra mba ho
fa hamaha olana zay koa manamafy zay koa ny comgène hamaha olana fa tsy hoe vesatra ny veramonina satria mety taloha mety vesatra koa ny gendarmerie aleon'olona mahita dalo tsy mahita gendarmerie fa am'izao zany tena hitana hoe io akaiky eo izy a hamaha olana de mitovy aby zany a ny directive raisina eo. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana andriamatoa be ny tanàna ny tombo avy roeny ny isan'ireo mpizahatany na mpizahatany vahiny reo na mpizahatany avy eto toerana tonga mitsidika ny Morondava zay no izy mitombo avy roeny izy ireo inona no mety hoe stratégie na paikadinareo indray zany amin'izao fotoana izao satria maro ny mpizahatany tsy tokony misy lesoka na sakana na endrika ratsy mipoitra mahakasika an'izay aty amin'ny faritra Menabe zay. Marina tokoa moa zay mifandraika avao zay tamin'ilay teny izay nalefako tery am-piandohana hoe tratra ny tanjona mahakasika ny fametsarana ny toeran'ny Morondava ho tany izay mahasarika mpizahatany eto Madagasikara. Raha nanao ny antso igny izahay tamin'ny fiandohany tao mpialan-tsasatra sy fivoahany tao mpisokafa ny fizahantany mahakasika ny fanentanana ny mba handamina ny piraitan-drazana eto Madagasikara sy anivelany reo vahinitsika reo mba hitododoha aty Morondava amin'ny fandaharam-potoana ny mandritra ny fialan-tsasatra tamin'ity de tamin'ity dia voavalina antso izay nataonay fa miara-mahita eo ny fahabetrany izany dia tamin'ny alalany singa roa lehibe ny voalohany dia ny fahadiovana ary ny faharoa dia ny fipetsahara ny fandriam-pahalemana eto Morondava izay isaorana bevata ireo mpitandro ny filaminana ny avy eo anivon'ny gendarmerie, ny avy eo anivon'ny police pirenena, ny avy eo anivon'ny miaramila satria ny tompona ndray mpanjakana rehetra eto Morondava dia toy ny vary sy rano. Miray hina ny tompona ndray mpanjakana eto ka izay firaisan-kina ny tompona ndray mpanjakana eto Morondava zay dia anisany singaray nanamora ny fahatsatsaranay teto anivon'ny fiadidianan'ny tanàna ny tanjona apetraka ny hametsarana avo antiky tanànan'ny Morondava atika mba ho anisan'ny tanàn-dehibe mahasarika mpizahatany. Anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra tanteraka isika zao misy ve ny ataontsika hoe mesure na hoe fepetra manokana raisinareo anivon'ny vondrom-pileovan'ny gendarmerie eto amin'ny faritra Menabe iarovana n'izay mpizahantany zay. Ya misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana. Akoatra ny directive fapetraka ny lehibe sy ny ambaratongany izany moa raha malala fa misy ny ministre délégué amin'ny gendarmerie ao ny comgène koa ny commande gendarmerie pirenena samy général aby reo ao koa andriamatoa colonel izay commande ny fampadiana gendarmerie Toliara dia reo samy misy directive avoakany dia misy ny toromarika manoloana zao fialan-tsasatra zao satria ny tombo ataoko avy telo heny mihitsy ny isan'ny mpitsidika aty amin'ny faritra iasany aty amin'ny Menabe zany indrindra fa ny ao Morondava moa zany ao amin'ny district Morondava tena ny maro mihitsy dia misy kosa aloha ny texte tena manery anay mihitsiny amin'ny fepetra ny article 41, 42 ny décret sur service ny teneniko teo eo koa ny 47 zay mahakasika ny circulation routière dia manome toromarika mazava tsara fa tokony hisy ny fisafoana amin'ny toerana alehany vahoaka indrindra maromaro tahaka an'io moa zany de tsy maintsy asina zandary eny amin'ny setra rehetra eny fa na izany zany dia ny fiaraha-miasa eo amin'ny polisy satria tsy vitany gendarmerie rery ny toerana maro fitsidiana abiaby io de zay tsy ahitana polisy misy tafika misy gendarme na izany zany nefany tsy izahay koa tsy de mirona loatra amin'le fanasaziana fa any amin'ray fisorohana dia apetraka foana ny fananarana ny toromarika ho an'ny olona mivorivory rehetra eny hoe zao ny tokony atao zao ny zavatra atao mety mahita anao nisy fotoana mety maty andrano isy faty-andrano tany amin'ny faritry ny commune ambanivohitry ny Bemanonga zao any Kimony dia misy hoe mamo ny sasany milomano sam'izany salamreny zany de apetraka mialoha akoatra n'lay panneau de signalisation apetaka eny de misy kosa ny gendarme tena hoe mijana eny na hariva ary ny andro satria misy olona mitsidika le toerana plaza reny toromorontsika reny amin'ny alina ny nazy ndray ty eny de zany hoe na andro zany na alina de ahitana mpitandro filamina foana ny gendarme zany eny amin'ireny toera-pitsidiana ireny fa toerana salamreto moa dia
matetika ny oloha misotrosotro matetika ny olona mety iny zany no matetika hitatidy milavolavo ireny zao fandikan-dalàna be reny matetika reny hoentinay amin'ny tomobila de janonay any amin'ny gendarme aloha tehizana kely ao lohany zay mba isoroana loza mety hiatra aminy amin'ny aina de eo koa moa zany rehefa 18 rehefa libre loatra de matetika manadinodino zavatra be tsy vita gendarmerie le izy fa ny mena koa ny toromarika amin'ireo tompo-tanàna aty misy an'izay hoe tanora rivokana jado le vondrony le andromasom-pokon'olona reny tena mandray anjara be reny satria ireny no manampy isa ny mpitandro filaminana eo amin'ny fisafoana ny faritra ka hitantsika angamba tatoato hoe misy afatra very ary de hita foana portefeuille zao tamin'ny maly misy telefônina roa amty lalana ale de baobaba aty tamin'ny herinandro iny misy maka de aterina any amin'ny mpitandro filaminana dikazay zany eo ihany ny mpitandro filaminana eo ny gendarme fa lay fiaraha-miasa amin'ny voron'olo ifotony na ny andromasom-pokon'olona tena mahomby be ty satria nisan'le approche ny tenenina hoe fanakaizana vahoaka iny dia misy apahana ndraikitra izay tsy maintsy atoro azy ary asaina mena azy mba hamenoana isan'ny mpisafo amin'ny toerana rehetra de izay ny tena anisako hoe mampifameno ka nahafahana mitazona indrindrandrindra ny fandriampahalemana ka na maro ny olona na tsy maro ny olona efa mijanona am'izao ihany le izy fa mety hoe nitombo nisan'ny mpitandro filaminana somary hampitombo kely rehefa tonga ny andro fialasan-tsasatra tahaka zao lavalava zay miarahantsika telo mianadamianaka izay mandeha ihany koa nefa ny fotoana aleo ngamba ny mentsika minitra vitsivitsy ianareo afahanareo mamidina na ihany koa mampita hafatra amin'ny mpanaraka ny televizionna malagasy misaotra tamin'izay fanontaniana zay eto ampamaranana dia mitondra ny teny fisaorana ny TVM izay nanao an'izao fandaharana manokana zao manahafahana nampita sy nampahafantatra ny mpiray-tanindrazana sy ny mpanaraka ny TVM maneran-tany ny zava-misy aty Morondava ary manaraka an'izay dia isaorako ihany koa ny vahoaka ny Morondava tamin'ny fandraisan'izy ireo ny hafatsy napetrako dia ny hoe ny fampandrosoana ny tanàna dia tsy vita ny be ny tanàna samirery fa isika rehetra zay monina ato anatin'ny kominy dia samy tompona andraikitra ary manana adidy avokoa ny tondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny tanàna ka izay no isaorako ny vahoaka ny Morondava tamin'ny fandraisana sy fampiharana an'izay hafatsy zay ary manantena ny fitohizan'izay satria izay ihany no fomba raiky hatsatsaratsika ny tanjona dia ny fampandrosoatsika antiky tanànan'ny Morondava zay iarahantsika manana aty magnaraka an'izay ihany koa dia ny hararaotiko ny manentana ny mpiray-tanindrazana zay na izy fa tonga teto Morondava na izy mbola tsy tonga teto Morondava fa ny zavatra hitanareo tamin'ny tao tia dia mbola ho tsaratsara kokoa n'io ny hitanareo amin'ny taona ho avy satria miezaka zay manatsara ihany ny tanànan'ny Morondava mba ho tamana nareo tonga atika ho an'izay mbola tsy tatia dia alaminy ny programanao amin'ny taona ho avy tongava aty Morondava fa vonona zay aty anjay anareo ampitsikitsikina ampifaliana satria tia havana tia longo ny vahoakan'ny Morondava lalan-tsaina hafa mihitsy ny nentinao tao anatin'izay heritaona zay andriamatoa be ny tanàna ny teninao farany lieutenant colonel ya ombako manana ny fisaorana ny TVM amin'ny fanasana fanomezana sehatra tahaka an'izao dia misaotra koa an'ireo lehibe isatsokajiny ato amin'ny gendarmerie izay andohany andriamatoa generaly ministre délégué misana gendarmerie sy andriamatoa generaly commande ny gendarmerie pirenena koa andriamatoa colonel commande faripaty gendarmerie Toliara izay nanome koa lalana ahafahana miakatra amin'izao sehatra tahaka an'izao ny afatra dia miamitombo ny isan'ny vahoaka ny gendarmerie dia akaiky anareo mety panina tapoka an'ireo ny andalana eny na iza naiza aza matahotra numéro aloha omeko ny anah satria dia mandray telefôna foana na amin'ny ferial akoatra publication hitako foana reny satria izany le hoe ny anay zany de jour comme de nuit amina andro na alina surveillance continue zay moa le article premier nay mitovy foana zany ny asanay dia atsony 034 14 006 02 na ny 034 14 006 03 dia nena personnel alefako ihany fa zay lala manapaka azahoanareo malaky an'ilay afandreo mampita malaky an'ilay afatra no 034 03 064 42 na mifiry aly anao amin'ny se atomena be no mandeha dia mametoky ny atonivon'ny gendarmerie fa afaka miara-misalahy ndao mandrosoa raha paninao
dia aza misalasala miantso fa tsela ny gendarme miaraka moto dia tonga eny aminao eny ato mena be ny resaka tiako tenenina dia izahay dia efa mametoky amin'ny zavatra zay manaraka an'izay kosa dia ohatsika vahoaka ny mena be aza dia variana filaminana loatra fa tsy mandrimandry foana ny rano fa ao voay ao raha araka ny fiteny zay ny ramalina aza moa fe azo tokana dikan'izay avereno hidina trano avereno raisana fepetra manandrify an'le fampianarana atao isan'andro reny aza dia zatra matoky olona loatra satria ny ahiahy tsy havanina ohatra ny taolo zay tsy ny olona rehetra io dia ampidirina trano aby nao dia hoe milamina zao ny vahiny dia vahiny tsy fantatra mpiaviana io dia ampidirina tsy ny fiara rehetra dia ampindramina olona amin'izao fotsiny na dia mpanao location anao aoka mba le tena chauffeur anao mitondra anazy fa sarotratra ihany mitady anao na dia ho hita ary sahala amin'izany koa tsika tompona telefona aza dia variana loatra sahala milasa manina mety lamody hoe lay fanariana telefona fa tsy mba hoe very amin'ny tsinahy le izy manaraka an'izay dia isorana manokana ianareo vahoaka rehetra izay mbola manaja ny fepetra napetraka mahakasika ny fandriampahalemana ao ny fanomezan-tany avy aminareo tanora vahoaka na ny vondron'olona ifotony ny androm-basom-pokon'olona ao ianareo indrindraindrindra ny OMC taritiny Andriamatoa préfet ny Morondava ao ny Andriamatoa commissaire principal ny de police izay mifehy ny filaminam-bahoaka ao ny Andriamatoa général indrindra général commande ny GDS Tsiribiana izay tena miara-misalahy na andro na alina amin'ny fitazomana zao fandriampahalemana zao ary manantena hatrany amintsika rehetra ny fiaraha-misalaha mba hitazomana an'ity satria asa ty olona fandalovana ny eto dia mampanantena sady koa fa isy ny boky izay tsy maintsy apetraka ho an'ny zandry ao sao dia gaga andreo raha lasa colonel fa nefa dia ina zavatra misy efa manomana le boky dia principe efa misy namana efa homanina sahady efa misy ihany koa ny fampianarana izay ataonao ny tambazotra tserasera tena tambazotra tserasera tena maro be isan'andro anao dia mahita lesona foana ao amin'ny pejiny ony miara lay avy moa zany nataoko satria le izy la personnel nataoko izy fa onsarabe bahoaka fa tsy ny gendarme rehetra afaka angalanareo lesona tsara fa ny gendarmerie moa iady mampianatra foana isaky ny latsinainy amin'ny gendarmerie ny aminay eto tena hoe voabe le zandary tsy arakaraky n'lay tsy le fanasazino an-tanjona fa le tsisian'lay heloka na le fandikandalana ny tena imasoanay fa dia zay ngamba ny teny tsotsotra avy aty amin'ny commande ny volotobole gendarmerie Menabe makasitraka makatela makasitraka koa ny monsieur le maire azafady indrindra zay ka dino satria anao tena andrakina commune ambony vohitra ny Morondava tsy misalasala mihitsy ny anao no mifampiantsona misy zavatra ilana izay amin'ny gendarmerie koa moa zany dia presque voavaha avokoa ny olana raha ohatra ka mba tsonanao izahay dia manantena ny tazomana ny izay zavatra napetraka satria raha miresaka an'io plage io tamin'ny telopolo tany amin'ny volana May 2024 tany tena nanamboarana an'io tena tanana izy io ataontsika hoe amin'ny 3 kilomètre eo raha jusqu'à Tekomony dia eritrereto ny nanadiovana zay anatin'ny 10 andro zay nanadioan'io fa mahita ny monsieur le maire tena mahavelo mpanantenana hoe tsy misy bentanana mariska na firy alina izy mihitsy tondrany ekipany naizaнаизaka dia makasitraka dia vonatrany fanampy monsieur le maire amin'ny zavatra azo atao makasitraka boky ihany koa zany monsieur le maire misaotra ny ekipa rehetra tsara hoe fakatahaka dia azo atao koa mamoaka adiko boky amin'ny fotoa ialana ny toerana zay ny resadresaka ny raha antsika tamin'ny randrianantenana Gilberto be ny tanàna ny commune ambony vohitry Morondava sy ny lieutenant colonel Fanny Varsan ony miary Ralahiavy izay commande ny vondron-tompom-pileovana ny gendarmerie aty amin'ny faritra Menabe mamy fotoananao amin'ny manaraka indray ary misaotra anareo rehetra nanaraka ny televiziona malagasy velomatopo.